Iresaka aminareo androany kasika ny fitsapana izay manjo antsika eny an-dalan'ny fisandratana eny. Firy aminareo zao mba mitady izay isandratany amin'ny fiainana? Ndrehetra zany. Sasany aminareo zao mino an'Andriamanitra ampiasa azy amin'ny fanompona. Ny sasany mino an'Andriamanitra mba anafaka azy amin'ny arabola ianao zany efa tena le onitrosan'olo eny foana. Sasany aminareo indray mino an'Andriamanitra ho amin'ny asa tsarany. Ny sasany te hiverina any am-pianarana mba azo diplôma, mety misy olona teo dokotera zao na infirmiera fa tsy manana fahafanana nanaovana zany fa mbola tianao zany ihany ianao. Samy mivavaka ho an-javatra daholo sika. Manantena fahatsarana fa tsy misy olona ato amin'ny efitrano tika hoe tsy mivavaka ho amin'ny-javatra. Satria nivavaka ange ka tena zava mahagaga. Maliala zao zay saika nahatratra 700 olona nanome ny fiainana ho an'ny tompo. Ary androany aorian'ny fahataperan'ny fotoana dia mbola nanatombontsoa ho an'ny olona hanolotra ny tenanao an'ny tompo sika. Zao raha tsy mbola manana any Kristy eo amin'ny fiainanao ianao dia tsy hanan-tsafidy mihitsy ianao. Rehefa sendra fakapanahy fa tena ho lavon'izany ianao dia anao zay tsy tokony ho atao ianao ary vao mainka ho ratsy koa ny fiainanao dia ratsy. Fa rehefa manana Kristy eo aminao ianao, manana safidy ianao, dia te hiresaka aminareo androany mikasika ny safidy izay anananao amin'ny mahampino ary io safidy tsara afaka ataonao ka hanampy anao hanana ilay fiainana feno izay nahafatesan'ny Kristy menanao. Fa tsy hoe hijoro eto fotsiny androany. Dia resaka aminareo ny zava-dehibe rehetra izay tian'Andriamanitra omenanareo, nefa dia hoe tsy ahitsy aminareo akory, amboraka ny marina fa hoe tsy maintsy handalo zavatra koa ianareo aloha. Ary tsy dia afinaritra daholo zany. Ary tsy maintsy mila mianatra ihany koa, tahaka ny ataontsika rehetra, andalovana an'izany dia iorenana sy tsy amelana ny fanenjehana sy fisedrana hanova ny fitondran-tenanao sy ny fomba fitondranao olona, dia ny fisainanao, dia ny fahamalinao an'Andriamanitra koa. Fa mila mitombo sika. Amen. Dia hitanareo zany zao dia efa resaka famatorana ara-panahy tena manan-danja, fa tsy ny zavatra ataonao no mahavovonjy anao. Fa ny fijenena tamin'ny fahasoavana sy famindrapo-tanteraka nareo raha tena mino an Jesosy marina, dia mino fa ho any an-danitra ianao na dia mikitro nify ihany azy ianao ambadiky ny tranonao ao. Fa tsy tena tsara loatra zany. Satria zany zao tsy resaka hoe afaka mankany an-danitra ve zany, dia resaka afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ve eto an-tany amin'ny fanomezako ny fiainana izay tiany hiainako. Ka firy aminareo zao no manaiky handalo olana. Tsy maintsy tsapainy sika mandalo zavatra sika zao. Hitanareo. Ny ankizy zany tsy miala any amin'ny kilasy ambany, ho any amin'ny kilasy ambony raha tsy efa nandalo examen izy aloha. Dia afaka tamin'ireny. Ka isaky ny taona kanesanao any am-pianarana dia isy fanadinana foana zany. Hijerena raha efa hitanao fa tena efa hainao izay ny anaranao. Hitako matetika fa everiko hoe mahay zavatra kanefa rehefa tonga ny fanerena dia nivandray lasa tena tsy hoe sanadrina nimpiky izany tao am-baiboly koa dia izany midika fa tena haiko tokoa le izy. Mba marina azonareo ve ny lazaiko? Zany hoe tsy mipetraka mandoko ny baibolinao ianao dia midika hoe maindrehetra sika na koa manana karazana famatorana ara-panahy sika. Fomba ahafantarantsika izay tena haitsika marina dia rehefa mandalo sedry sika nefa miorina tsara. Za aloha manaiky fa ny fotoana fitsapana tsy tena mahafinaritra amin'ny foana sady tsy mora foana koa reny. Ny zavatra mahaliana izay hitako tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mety efa sainareo koa ty nefa mety tsy mbola sainareo koa. Hitanareo, mandresy lahatra antsika amin'ny fomba samihafa Andriamanitra dia manome zavatra samihafa amin'ny fotoana samihafa. Fa nanao ny fanekeny tamin'ny Noa Andriamanitra, nanome azy ny havana. Tsy mahagaga ve zany? Nanao tombo-kase ny fanekeny koa izy tamin'ny fanomezana ny Abrahama ny famorana. Dia tsy haiko zao ny aminareo fa za misafidy ilay andro misy havana. Na izany azy, zany aloha zao tena samihafa mihitsy azonareo ve zany hoe io olona io zany efa nahazo ny havana dia tia koa mbola misy zavatra iray hafa izay ny famorana. Za zany hoay fa inona daholo ary zany? Malala zavatra nga ianao fa tena sarotra matetika rehefa mandalo ady sarotra ianao dia mahita olona izay toy ny manana ny havana eo amin'ny fiainany dia isainanao hoe fa dia inona loatra aza ny manjo inona no tsy nety nataoko tsy avy Andriamanitra? Ahoana ary nidirany fahavalo tamin'ny fiainako? Fa zao no tiako ataonareo androany. Tiako hanapa-kevitra nareo fa hoe tena atoky an'Andriamanitra tanteraka. Feno fatokiana azy tanteraka. Dia hitanareo zao raha manome ny havana ho anina manao izy ka ny anao kosa famorana izay midika zany hoe ilay fanapahana ny nofo dia avy eo ianao mbola mila milaza koa hoe Andriamanitra za matoky ianao fa ianao manana drafitra voahomana manokana ary na dia mandratra mafy azy ty zavatra ty ka tena te hikikika dia haiko fa mbola anao zavatra tsara avy amin'izao ianao dia anao olona tsara koa hatrany ianao satria ianao tena mahatoky.
zaho dia antany anareo nareo ve mba tena mihevitra fa tena anana zavatra manandanja ho zaraina anareo androany raha tonga dia havana foana teo amin'ny fiainako mazava ho azy fa tsy fa efa nandalo zavatra fa raha za dia tena nandalo zavatra maro mihitsy tamin'ny fiainako nandalo zavatra niaraka tamin'ny olona koa efa nandalo olana ara-bola efa nandalo olana ara-pahasalamana efa nisedra zavatra maro tamin'ny fiainako ny vaovao mafaly mbola eto ihany zao amen fa zay ny vidin'izany hoe ianao tsy mialy zany sady tsy mandositra mihitsy dia fantary foana koa izao Andriamanitra tsy mba hampitondra anareo mihoatra noho izay zakanareo zany fa amin'ny fankapana rehetra dia manome fomba ivoana ihany koa izy rehefa tena feno zava-tsarotra iny ianao dia azo havana ianao eto sy ery mety hoe la mety ho aingana fa iova ho havana ihany zany atenaiko zany fa ny aloha tsy mbola havana daholo izy rehetra zao nazo mihoatra ny nananako taloha marina zany fa tsy zany daholo marin'Andriamanitra mitsapa antsika dia mizaha antsika izy amin'ny tsy fanomezana antsika izay ilayntsika amin'ny fotoanany ilaza zavatra aminareo mety tsy hanome anareo izay tadiavinareo foana Andriamanitra fa hanome anareo izay ilainareo foana izy enareo ave mety tsy omen'Andriamanitra anao foana izay tadiavinao fa hanome anao izay ilaina izy dia hoy ianao hoe za tsy mila nyty akory zao hitanareo mety tsy tena ilainao tokoa ngamby io mety handratra anao araka ny hitany maso zany fa mety azo zavatra koa ianao amin'ny fanahy am'izany azonareo ve zay lazaiko mety mahazo zavatra koa ianao amin'ny fanahy zay tena ho lasa loharano mihitsy ampiasain'Andriamanitra androtana anao amin'ny manaraka dia ampamatotra koa anao ara-panahy anananao reo zavatra zay nangatahinao tamin'Andriamanitra dia hoy rehefa mangata zavatra aminareo satria tsy hoe tadavinao zany dia midika zany fa vona amin'izany ianao zany tsy midika hoe vonao amin'izany tamin'Andriamanitra ny antsoa voalohany ianao zao ataoko zao 7 taona lasa zay tena nihevitra mihitsy zany hoe ny andro manaraka dia lasa wow toerana rehetra maneran-tany azonareo ve satria Andriamanitra ny antsoa za vao osotra dia raha tia lalany maro nareo afa-tsy ny tsy fahampiana hitanareo za aloha efa tena nazotraika efa maro fa za taloha efa nipetraka atao amin'ny efitranonay nampianatra olona 20 ary tena nampianatra tsara mihitsy tamin'izany dia tsy azoko mihitsy hoe nahoana tsy nety nahazo olona ny ohatran'izany zao vao azoko hoe nahoana no tsy nety nahazo olona hafa nanampy izany satria mety tena lasa korotana be zany nijery tele taloha dia nahita ny olon-kafa nytoriteny dia hitanareo tsapako toy ny teny tamiko zany tompo hoe anao zany koa fa tsaroko koa ny adalako sy niditrako nijery azy ireny ny sainako hoe Andriamanitra tena tsy azoko zany zangy afaka mampianatra azy ireo ihany koa zany mety tsy nahatonga tany hampianatra azy ireo satria nanao tena ambony loatra mihoatra ny tokony ho izy tsy haiko aloha raha misy olona mahazaka izao teny izao na tsy mahazaka izany zao fa tena ao anaty baiboly zany ka dia ho ampiasaintsika ihany zany androany aloha mila fetra-pahasimbany sika aloha amin'ny fiainantsika zay tsy hoe teny ratsy zany dika zany hoe mila simbaina sy forana aloha ny nofontsika raha tianao zany mila mijanona amin'ny fandehanana amin'ny nofo sika dia mianatra mandeha amin'ny fanara tena te hanana izay lazaintsika fa tiantsika ananana marina mahatadidy fotoana nitarainana tamin'Andriamanitra tsy azoko hoe maninona dia folahanao mafy tahaka an'izao nefa tsy vitako ty dia tsy haiko ry dia tsy mahavita hafa koa dia hitanao mahita ireny olona rehetra ireny manao an'ity dia iretsy olona rehetra manao an'izao mahita mpitoroteny manao an'ity dia mahita olona manao zavatra zay mbola fezo koa mihoatra ny fanaovany azy ireny dia ianareo ny zavatra navalan'Andriamanitra tamin'izany dia mety misy olona mila mandre zany koa eto angamba zao hoy izy hoe zao nangataka betsaka tamiko ianao fa ilainao ve zany sa tsy ka hitanareo amin'ny lafiny ray aloha fa mety mila mitandrona koa ianao ny amin'izay angatanao satria mahitsy azy zao rehefa mivavaka sy mangataka ianao Andriamanitra mihoasa maneran-tany malala tsy hainao zany tena tsy hainao marina izay misy anao hitanareo rehefa mivavaka Israel tompo aleo mba hira fiderana maneran-tany hitanareo zao tena tsy hainy na ny angatahany azy sika mangataka zavatra betsaka zay tsy haitsika akory zay mety vidiny akamaroandreny dia enoy ara fa ny ataon'Andriamanitra amin'izany matetika mba anomanana atsika amin'izany zavatra nangatahantsika tamin'izany zany hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana amen
ka afaka mijoro eto androany ampianatra anareo avy amin'ny traikefa afaka ny ampianatra anareo areo zavatra izay ampianariko anareo androany satria za tsy mandeha mividy-boky tany de hoe nanambatra zany ho afatra kely ray efa natrehako daholo reny zavatra reny de ireo zaraiko aminareo androany ireo sady zavatra inoko koa fa zavatra andalovantsika sy hitsapanantsika ka tokony ho afaka sika mba hatonga an'Andriamanitra anandratra atsika ho any amin'ny sehatra izay lazaintsika fa tiatsikisy atsika misy olavona amin'izany ve eny ary za ngefa nyteny fa tsy de tena manao tsindrin-tsakafo loatra fa hanampy anareo ty rehefa tonga amin'ny sasakala de andererinareo de hiatrika ny zavatra tsy rehetra amin'ny fiainanareo alalanareo ny fomba hitrehan'izany sady afaka nilaza hoe efa tena lehibe nareo sady manantraikefa kokoa za zao mbola eto mbola tian'Andriamanitra tsy mbola niala tsy mbola nijanona sady tsy mitady zany amen eny ary marina zany me fideran'Andriamanitra reo fitsapana izay manjoa atsika eny an-dalan'ny fisandratana fa hitanareo androany ny sasany amin'ireo zavatra ho lalovanareo zay mety heverinareo fa ho adalana ny rehetra samy miatrika izany zavatra zany amin'ny fotoana samihafa amin'ny fiainany ka voalohany aloha Andriamanitra de mizaha atsika Salamo 7:7 milaza hoe Andriamanitra marina no mamantatra ny fosin'ny vo Andriamanitra marina izy na raha miteny hafa mitsapa atsika izy de mizaha atsika ary zony ny manao an'izany ianareo nahoana satria an'Andriamanitra sika de mananjo ijery izy raha tena miaritra anaty fanerena tokoa sika satria Andriamanitra tianao mihoatra amin'ny alalantsika hitanareo tsaroky nisy fotoana ary tsy misy olona zay tsy teo ampiasain'Andriamanitra zany sika fa tiako ianareo zay lazaiko zao tsaroky tamin'ny tomponanao zao taopoko hoe tiako tsaronao foana na firy isan'ny olona afaka ampianao de ireo ihany no afaka raitrainao ihany koa amen ka rehefa manomboka mijoro an'lohan'ny olona ianao ilazanao zay tokony ataony amin'ny fiainany na de olona roa na telo ihany azy zany ijoronao eo ka ilazanao ny tokony ny fomba fiainany na de ho ny zanakao azy zany marina zany mila nananao antoka fa ao tsara ny vokatrao fa tsy mahasolo loatra ny mitenin'ny olona rehetra ny atao nefa ianao aza tsy miainan'izany akory zany no saika anteraka loza foana zay misy atsika eo amin'ny tenan'i Kristy mandritra ny 20 na 30 taona teo zay ka mandalo fitsapana sika Jeremia 1:20 Andriamanitra mizaha ny fosin'ny saina zao ana ny fitsapanao zavatra ray asino fanerena kely zany fa zavatra ratsy zany tsy voatery ilamina foana tsika ny Baiboly milaza hoe na ho fotoanandro na tsy de membena na ho mety zany na ho tsy tsapainao ny zavatra ray amin'ny fanaovana izay voalaza fa afaka ataony firy aminareo zao tsy tia zany hoe vidy fanaovana kafe anao nentinao anody zany ka rehefa nampiasainao de tsy nety mahasositra zao zany sa ahoana ianao zany tady zavatra efa tena nirinao mafy fa mitsapa zavatra ianao amin'ny alalan'ny fanehoana izay voalaza fa zava-bitany tokoa tsy misy olona zao eto zany hoe hividy sezy zany ka tsy betrahany akory aloha zany mialohan'ny hividian'ny azy amen za zany tsy mba mividy fandriana zay tsy mbola nandriko zany tany atsena tany tsy mampanina azy mety ho hafahafa amin'izany tsy raharako zay iveran'ny olona za sy daevy tsy mbola nividy fandriana zay tsy natorinay ka hoe tsy zanay aloha raha mety zany ka zay mitsapa zavatra ary mananjoa Andriamanitra izahantsika ka ny Deutéronomie 9 de tena toko sarobidy amiko ao amin'ny Baiboly satria tena niainako ely zany mialoha natakarako izay zavanitranga teo amin'ny fiainako sy mialohan'ny tena nalalako ny fisiny Deutéronomie 9 ka mba te izara kely aminareo kely monja mikasika ny taona voalohany tamin'ny asa fanimpoko hitanareo raha toa ka tsy tsapanareo natsoinao amin'ny asa fanimpony nareo sika rehetra samy natsoinao amin'izany daholo raha ny marina tsy ny rehetra natsoinao amin'ny fanimpony altara fa sika rehetra natsoinao ho ampiasain'Andriamanitra sy hiasa ho an'ny olona daholo ny marina betsaka ny olona zay kasiany tsirairay avy aminareo fa ny tsirairay aza nge mbola mahakasika akory ny karazany fanimpona tahaka izao raha ny mpino tsirairay avy zao no tena mivoaka any ka mamela ny azavany amiratra ka manao zay mba tena sain'Andriamanitra ho ataony marina tena ahita fiovana mafony sika eto tany ary tena hitranga aingana zany ny olona nge tena miandry ny famarinan'izany hoe ahoana marina zany mianao any Jesosy Kristy zany fa tena anao ohatry ny asa fanimpona androany ianao zany tsy voatery ho atsoinao amin'izany karazana fanimpona izany fa ampiatra izany amin'ny fiainanao Toko 7:1 lalàna rehetra zay andiko anao an'io de tandremo arahanareo
mba ho velony anareo ka maro ariditra sady andovany tany izay niany Jehovah tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovo ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra anao tao amin'ny efitra zao 100 taona zao. Ampanetry tenanao sy izaha toetranao, zany zao hoe fizahana. Alalahana izay ao an-tsainao sy am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Afaka milaza aminareo ave zao rehefa manana ny havany nareo tena mora mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tena mora ny manome kely amin'ny fanatitra rehefa amin'izay anananao rehetra eo hoe ianao zany mbola manana ambiny ihany aoriana izany. Tena mora ny mankataon'Andriamanitra rehefa mifanaraka amin'ny tianao daholo ny zava-mitranga. Tena mora ny tsotra amin'ny olona sy ny ateo-ty rehefa tonga amin'ilay metimety aminao iny ianao. Dia mahafinaritra daholo ny rehetra, fa ahoana rehefa angatan'Andriamanitra iny ianao ity olona izay tianao asiana totondry ny masony. Efa nisy nandalo tahaka izany ve? Mazava ho azy. Zao. Iray amin'ny fitsapana izay resantsika kely androany dia fitsapana ny fitiavana olona izay tsy tianao. Andriamanitra ho ampianary fotsiny aho ity. Zany Jesosy eo ty andeha amin'ny fitiavana. Hitanareo zao sika tena ara-panahy ao am-piangonana. Tamin'ny Israely ny Ireo antsika zao ny vehivavy tety nandihy daholo, tena fetsy zany sady tena lehibe. Ry olona hoe hitory amin'izay Josy dia tena ho amparezina mihitsy zao afaka milazavitra aminareo mila mody koa nareo. Ary tsy hoe manao izay anakiviana amin'izany koa fa mbola mila mody koa ianao. Dia eo ilay tena mila hiasana. Fa raha vao mety zany, fa raha eto ihany zany mety dia tsy misy dikany zany rehefa mivoaka eto sika. Eto ange tsisy fanereny e. Hitanareo haiko fa efa vona amin'izany nareo ry olona satria ny olona maro-potra ihany manao zao karazana zavatra zao fa eto nareo androany satria tena ho eto nareo. Eto nareo satria tia an'Andriamanitra, satria tena tia hianatra marina nareo, tena tia hitombo nareo, dia tia ho afaka amin'ny fitsapana sady tsy ho latsaka amin'ny fakapanaka dia tia kabeo anareo. Amen. Sasany aminareo dia maka vakansy avy tamin'ny asanareo mba hoe dia tena nandeha lavitra nareo dia nanofa hotely mihitsy. Dia ilaza zavatra aminareo rehefa manao zany karazana sorona zany ianao mba andrenesana ny tenin'Andriamanitra dia isy zavatra mahagaga hitranga eo amin'ny fiainanao. 7 dia nampanetry tenanao izy ka namelanao noana. Dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na nydrazanao ampahafantarany anao fa tsy ny mofo ihany iveloman'ny olona fa izay rehetra loky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Andro famindrapo. Aleo ary jereo kely raha afaka tantaraiko vetivety zany. Fa tsy haiko mihitsy hoe nanin'Andriamanitra no nampiandry ahy ela be. Tamin'izaho efa nanana viana lehibe kanefa ny zavatra rehetra izay jereko dia tena kely daholo. Firy aminareo no mahita fa afaka tanisaiko izany teny izany aza manamavy ny fiandohana madinika. Fa raha ny tena marina, tsy tena sarotra ny tsy hanamavo an'ireny. Rehefa manana viana lehibe ianao na nofo lehibe ao am-ponao ao. Ary tsy raharaiko hoe ino ny ty fa ary avy mila very 13 kilao ianao kanefa ny ray isan-kerinandro ihany vitanao. Zany kosa aloha tsy tena hafaly anao e. Fa raha tena miaritra zavatra elinareo, tsy maintsy ho tonga eo ihany. Fa tena sarotra be tamiko zany tsy hiala zany tamin'ny fotoana taloha tany. Tamin'ny lafiny indray dia tena sarotra tamiko ny tsy hiala. Tamin'ny lafiny indray nitodika aza dia nahita fa tena namboarin'Andriamanitra ary tsy misy tokony hialako amin'izany mihitsy fa raha honan'ny fialanandaharana foana. Azoko antoka fa nijoro izy zao dia nome ahy tahaka ny hoe zany indray no mandrahona amin'ny fialana foana. Tsaroko mihitsy nisy andro ny anjera teo amin'ny tany. Andriamanitra hono. Andriamanitra. Za zany hiala Andriamanitra. Hiala tsy mahavita nyty intsony ary tena nandreny fanamasina ny laza mihitsy aho hoe zany ve? Dia hoe enao zany anketo faly efa misy ino zany? Zao ny tonga tao am-poko ny tena fotoana nilaina nanaovako zavatra teo amin'ny fiainanao Josy dia ilay fotoana vitsy izay nialanao iny. Satria za ilay tena miasa araka ny nofo, niezaka nanao izay tombony asako aho, nanao izay hanovanany tenako aho, nanao izay hanovanany deva, nanao izay hanovanany zanako aho, nanao izay ambiazako aho, tena nataoko izany mandra-pahasaiko maty aho, efa nilazany efa taona maro any marina. Ny ray amin'ny zanako Sandra miaraka amintsika eto izy zao dia manao boky mihitsy izy ilay atao hoe niezaka saiko mandra-pahafatoko aho, ny ankamaroantsika saiko manao zany. Amen.
Matetika sika mandeha araky ny foana fa saika mandrera tena foana sika am'zany de saika fenao tezerina sika de tsy mahatakatra hoe manino sika ny tsy mahazo zay ilaitsika satria eno kely ange ny any betsaka ao an-tsaintsika ao tam'zany andro zany de lay ilaitsika foana. Raha mbola mpitovy ianao de tia hanambady. Rehefa nanambady ianao de tianao tanjaka ara-panahy be ny vadinao. Raha tsy mananjanaka ianao de mitady zaza. Raha mananjanaka ianao de tianao hitombo sy ho lasa inga izy. Raha manana trano kely ianao de tia hanana be, rehefa nahazo trano be ianao mitady olona hanadio an'izany. De rehefa mahazo olona hanadio izany ianao tsy tianao indray le olona mpanadio mitady olon-kafa indray. Marina miaraka amiko ve nareo? Mandram-pianarantsika hoe tsy ny zavatra no manome fahafampo atsika. Tsy hanome atsika izay tadavintsika zany Andriamanitra. Ka de tsaroko indray andro, tsaroko ny sapanana izay nisy taloha. Za zany nidina andeha aka mail, hitanareo tam'izany fotoana zany de 2, 3, 4 eo ihany de raha vao mba mahazo folo tam'izany zay za koa tena re olona. Zany zao avana tamiko mihitsy taloha. Zany zao tena wow! Tena faly mihitsy tam'izany. Azonareo? Fa rehefa tsy mahazo zany zay de tena. Ka de rehefa mahazo zany indray de tena faly. Raha manamboly zay tena faly be. Hitanareo Dave zany mahazo bonus isan-taona teny am-piasana teo $250. Zany hoe zany tokony hanampy anay. Zany zao vola ivelany mandritra ny taona manontolo. Fa re olona za tena faly tamin'ny andron'ny bonus. Fa tonga am'zay le hoe vidy pneu 4 vaovao de lasa $250 zany nidina 700 de ndray amin'ny ankizy mila makany amin'ny dokotera de lasa $700 de simba koa ny réfrigérateur de nidina 900 zany. Ary olona ny farany lasa nidina hatramin'ny 200 na 100 zany ka tena. Misy olona avy ato amin'ity hevitra ity zay efa leona antsoiko hoe Christian yo-yo, hitanareo? Ianao zany ambony rehefa ambony ny trango aminao de ambany ianao, rehefa ambany ny trango misy aminao de ambony ianao, ambany, ambony, ambany. Fa lery ianao mahita ny havany eny amin'ny lanitra fa ny tompo manampy antsika rehefa natondreny andro famorana ireny sika fa tsy tiatsika loatra ireny. Amen. Zao aza mijery ohatr'izao nareo tena amin'ny Baiboly zany. Midika tsotra fotsiny zany hoe fialana amin'ny ataon'ny nofo, mila manala zavatra eo amintsika Andriamanitra mba tsy andehanantsika araka ny nofo eny foana. Tiatsika foana izy na manao zany asika. Nefa tsy dia nandanja loatra aminy sika ao anatin'izany fepetra zany. Mitady atsika ilamina izy. De nitovy foana na isika ny tampo tendrombohitra na koa isika ny andohasa.